Ny mety ho toetry ny andro eny an-dranomasina ny zoma araka amin'ny 30 Mey 2024 amin'ny enora maraina hatramin'ny sabotsy voalohan'ny volana Jona 2024 amin'ny enora maraina. Mety ho betsaka ny rotsakorana any amin'ny morontsiraka ny faritra afovoany Atsinananosy ka mety hahatratra 40 hatramin'ny 70 milimetatra ny tahan-drotsakorana ao anatin'ny 2024 ora. Anio alakamisy 30 sy rahampitso zoma raika amin'ny 30 Mey ho an'ny faritra Ambatosoa Analanjorofo ny distrikan'ny Antalahy Brickaville ary Toamasina. Rahampitso zoma raika amin'ny 30 Mey kosa ho an'ny distrikan'ny Vatomandry sy Manoro. Mahazo ny fampitandremana miloko mena amin'ny fahabetsahan'ny rotsakorana ny faritra Ambatosoa Analanjorofo ny distrikan'ny Antalahy Brickaville ary Toamasina. Fampitandremana miloko mavo distrikan'ny Vatomandry sy Manoro. Etsy andanin'izay dia tombanana hitoetra hatrany ny alin-drano ateraky ny tsioka atsimo any amin'ny morontsiraka atsimo sy atsimo Atsinananosy. Isy ihany koa ny alin-drano avy atsimo hipaka amin'ny morontsiraka afovoany Atsinananosy. Ahery araka izany ny ranomasina ahavoan'ny onjo 25 hatramin'ny 3 metatra. Anio alakamisy 30 Mey ny eo anelanelany Mahanoro sy ny Tanjony Angotsy. Mahazo ny fampitandremana miloko mena amin'ny avon'ny alin-drano ny eo anelanelany Mahanoro sy ny Tanjony Angotsy entanina ny rehetra mba hanaraka toromarika omeny manam-pahefana isan-tokony. Ho an'ny morontsiraka Atsinanana, Tanjombobaomby hatrany amin'ny Tanjony Angotsy, anorana tandrifin-drahona. Ho avy atsimona atsimo Atsinanana andrivotra ka 820 hatramin'ny 540 km isan'ora. Anonjabena ahery an-dranomasina, ahavoan'ny onja 2 hatramin'ny 25 metatra isan'ny rano avy atsimo Atsinanana. Tanjony Angotsy hatrany Mahanoro, anorana matoato mety ho betsaka indraindray. Ho avy atsimo Atsinanana andrivotra ka 820 hatramin'ny 820 km isan'ora. Hahatratra 730 hatramin'ny 540 km isan'ora indraindray. Anonjabena ahery an-dranomasina, ahavoan'ny onja 2 hatramin'ny 3 metatra isan'ny rano avy atsimo Atsinanana. Mahanoro hatrany Taolaniaro, andrahoana amin'ny Tsitokotoko. Ho avy Atsinanana na avaratra Atsinanana andrivotra ka ho 7 hatramin'ny 820 km isan'ora. Anonjabena ahery an-dranomasina, ahavoan'ny onja andidina ny 2 metatra, hahatratra 25 hatramin'ny 3 metatra rehefa manakaiky ny Taolaniaro noho ny alin-drano avy atsimo Atsinanana. Taolaniaro hatrany amin'ny Tanjony Vohimena, andrahoana vitsina ibalikan'ny masoandro. Ho avy Atsinanana na avaratra Atsinanana andrivotra ka 820 hatramin'ny 540 km isan'ora. Anonjabena ahery an-dranomasina, ahavoan'ny onja 2 hatramin'ny 3 metatra. Ho an'ny morontsiraka andrefana, Tanjony Vohimena hatrany amin'ny Tanjony Angabo, andrahoana vitsina ibalikan'ny masoandro. Ho avy atsimo ny rivotra ka ho 7 hatramin'ny 820 km isan'ora. Anonjabena ranomasina, ahavoan'ny onja andidina ny 2 metatra. Tanjony Angabo hatrany amin'ny Tanjony VINAN'NY ibalikan'ny masoandro. Ho avy atsimo ny rivotra ka ho 7 hatramin'ny 820 km isan'ora. Hahatratra 820 km isan'ora indraindray. Anonjabena ranomasina, ahavoan'ny onja 3 hatramin'ny 2 metatra. Tanjony VINAN'NY hatrany Analalava, andrahoana amin'ny Tsitokotoko ibalikan'ny masoandro. Ho avy atsimo na atsimo Atsinanana andrivotra ka 820 hatramin'ny 820 km isan'ora. Hahatratra 730 km isan'ora indraindray. Adiny-mpanoja ranomasina, ahavoan'ny onja 8 hatramin'ny 1 metatra. Analalava hatrany amin'ny Tanjony Bobaomby ibalikan'ny masoandro. Io vaovao fisioka andrivotra amin'ny faritra afovoany ka ho 7 hatramin'ny 820 km isan'ora. Ho avy atsimo Atsinanana kosa ny anakafa ka ho 820 hatramin'ny 820 km isan'ora. Adiny-mpanoja ranomasina, ahavoan'ny onja 8 hatramin'ny 1 metatra.